atoky ny radio oazisy hoanao zao mahatoky amin'ny fanekena fandaharana iarahana amin'ny départementan'ny fitantanam-pianana kristianina eto anivon'ny fédération amin'ny fiangonana adventiste madagasikara afovoany manomevony nahitrany kristy motsy mety vera iny indrindrare riverenatsikindra faly miarabantsika rehetra tompoko ao anatin'izao fotoana manokana iarahantsika amin'ity dingana anankiray izay atao hoe mahatoky amin'ny fanekena izao ao amin'ny andro fahafito isika izao ary mitondra ny lohateny hoe eo am-pelantanan'Andriamanitra avokoa ny momba rehetra manasanao ary mba hanaraka izany indray ivavaka isika. Andriamanitra ray malalo misaotranao zahay no ireo andro enina izay efa nomenao anay nazahoanay indray nanamafy nanavao ny fanekena izay nataonay taminao ankehitriny izay dia tonga amin'izao andro fahafito izao izay mbola noloranay tena hanamafisana sy hanavaozana trany ireo fatoram-panekena izay fa nataonay taminao koa raha handinika ireo teoninao ireo izay tompo amin'ity anio ity dia mangataka amin'ny fanahy masina avy aminao hitarika anay ary aoka izany no hanoro lalana anay mba azahoany manatanteraka indray ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Ny lohateny izay iarahantsika mandinika amin'ity anio ity dia araka ny efa voalazako teo ampanombohana teo teny hoe eo am-pelantanan'Andriamanitra avokoa ny momba rehetra. Na dia izany lohateny izany fotsiny aza no saina sy diniantsika dia milaza izany fa tsy irery isika, milaza izany fa manana mpiahy isika ary izany koa dia mbola manambara fa eo mandrakariva ny mpitantana ny fiainantsika. Zava-dehibe loatra izay ary eto dia natao ho personnel ho an'ny olona manokana ilay lohateny eo am-pelantanan'Andriamanitra avokoa ny momba ahy rehetra, ny momba ahy, ny momba anao zany eo am-pelantanan'Andriamanitra avokoa. Zava-dehibe loatra ny fahafantarana an'izay hoe eo am-pelantanan'Andriamanitra izay ny momba atsika tsirairay avy ary azo antoka izany fa na dia ny amin'ny ho avy aza dia tsy misy tokony hampanahy. Ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia mamariparitra an'io afatra manokana io ka amin'ity an'io ity isika dia misy andininy anankitelo izay hotiniantsika. Ny andininy voalohany dia ao amin'ny Isaia 1:20, andininy 7 sy ny 10 ary ny andininy 2 dia ao amin'ny Isaia 5:20, andininy 11 sy 12 ary ny 13 dia ny Romanina 9, andininy 11 sy 12. Andeha ary ho jerevantsika ilay andalateny voalohany Isaia 1:20, andininy 7 ka hatramin'ny 10, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny rehetra. Ianao izay efa notantanako avy tamin'ny farany tany ary natsoko avy tany antsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao. Efa nofidiko ka tsy mba nariko, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho.
eto dia teny fikasana sosy lehibe no apetrak'Andriamanitra amintsika tsiraray avy, teny fampanantenana, teny manome toky. Ary anisan'ny teny be mpandray avy ato anatin'ny Baiboly ity Isaia 120 ity, indrindraindrindra moa fa ny 120. Mazava be ny tenin'Andriamanitra eto hoe mpanompoka ianao. Eny, mpanompon'Andriamanitra tokoa isika. Ary izay maha-mpanompon'Andriamanitra izay no antony idiran'Andriamanitra atsehatra eo amin'ny fiainantsika. Satria eo amin'ity 1:7 fa ambarana eto hoe ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoiko avy tany atsisiny. Tamin'ny lasa isika dia Jehovah no nitantana antsika. Aoka tsy ho adinontsika mihitsy izany. Ary izy no niantso antsika. Mampahatsiahy antsika io andininy io fa isika dia nantsoina. Andriamanitra no niantso antsika. Betsaka ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, ary maro ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa tombontsoa lehibe manao ahoana izany hoe nantsoin'Andriamanitra izany. Izy izany no niantso antsika, novoriany avy any amin'ny farany tany, avy any amin'ny sisiny tany, izany hoe nikatsaka antsika mihitsy Andriamanitra. Ary rehefa nantsoina isika dia notantanany. Mba efa azonao an-tsaina ve hoe nanahoana izay fiainanao izay nandritra ny taona maro izay efa nanahatsiarovanao saina, mety ny zavatra maro no lalovanao tao anatin'izany, mety tao ny mety zavatsarotra, tao koa nefa ny zavatra fahombiazana. Fa azatonoana fa Andriamanitra dia miteny eto hoe notantanina. Tamin'ny lasa zany Andriamanitra dia efa nitantana. Ary eto dia asehony fa mpanompony ianao ozy izy. Efa nofidiko ka tsy mba nariko. Zay no mahafinaritra amin'ity Jehovah Andriamanitsika ity. Tsy foin'Andriamanitra ho very isika, ary tsy narian'Andriamanitra isika. Ninonina sehatra mahamay izay lalovanao ankehitriny, dia aoka ho tsaroanao fa nofidian'Andriamanitra ianao, mpanompony ianao, ary tsy mba nariany ianao, tsy mbola nanary ianao Andriamanitra. Hatramin'izay ka hatramin'izao, ary matoa isika mbola manana fofinaina, mbola afaka mitodika amin'Andriamanitra, mbola afaka mahatsiaro an'Andriamanitra, dia tsy nanary antsika velively mihitsy Andriamanitra, fa eo mandrakariva izy. Ary izay ny antony ametrahany eto amin'ny 1:10 hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho. Teny nataon'i Jesosy Kristy io rehefa hiakatra any an-danitra izy ao Matteo 7:20 ka hatramin'ny 20 dia ery amin'ny 20 dia miteny izy hoe arindro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Aseho indray eto amin'ity Isaia ity fa aza matahotra ianao fa momba anao aho. Inona ny zavatra hatrehanao izao? Fikasana ataonao, zavatsarotra hatrehanao, aza matahotra ianao i Jehovah fa momba anao aho. Noho izany dia aoka havaozona hatrany ny fanekentsika amin'Andriamanitra, ilay aliansa izay nataontsika tamin'Andriamanitra. Asehon'i Jehovah eto hoe aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra aho. Eny, Jehovah no Andriamanitra aho, ka aoka tsy hitodika ao amin'ny haviana ho amin'ny havanana, tsy hierikerika, fa aoka hibanjina ny ho avy miaraka amin'Andriamanitra. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Ny zavatra mahakivy eto amin'ity tany ity dia maro tokoa, fa Andriamanitra kosa dia miteny fa izy dia mampahery. Eny, izany teny izany dia efa mampahery antsika, ary asehony eto hoe mamonjy anao aho. Nahoana izy tsy miteny hoe hampahery anao na hoe hamonjy anao aho, fa amin'ny fotoana ankehitriny no anezoana azy eto dia hoe mampahery anao aho, mamonjy anao aho. Dikan'izany rehefa malala dia zao: isan'andro Andriamanitra dia afaka mampahery anao, isan'andro Andriamanitra dia afaka mamonjy anao, ary raha mbola velonaina koa ianao dia eo am-pelantanany ny fiainanao. Eny, izy no mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinana.
araka ny voalaza eto. Zava-dehibe ho antsika izany. Ary zany teny fikasana na teny fenotoky omen'Andriamanitra antsika izany dia mbola tohizana ato amin'ny Isaia 5:7. Isaia 5:7 andiny faharay ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Hoy ny voalaza eto hoe: izao no lazain'i Jehova, ny Ray Masin'Israely, dia ny namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny, ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Mahafinaritra izany, fanambarana ato amin'ny soratra masina izany. Jehova no Ray Masin'Israely, Jehova no namorona azy. Zany hoe tsy ho an'ny Israely ihany fa izaho sy ianao koa. Jehova no namorona azy, Jehova no namorona anao. Tsy nisy ho azy ianao fa efa planin'Andriamanitra mihitsy ny ahatonga anao eto amin'ity tany ity. Noho izany dia eo am-pelantanany ny fiainantsika, ary raha misy zavatra mampanahy aza ny amin'ny ho avy dia hoy ny teniny eto hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy. Eny, tsy misy fanahiana ny amin'ny ho avy. Rehefa mahazo antoka ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra anao tamin'ny lasa, mahazo antoka ny fitantanan'Andriamanitra anao ankehitriny, dia tsy maintsy azo antoka ny amin'ny ho avy. Ary eto Andriamanitra dia miteny: ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Tena ohatrantsika ray aman-dreny mitady, milofo, mikatsaka izay ahasoa ahasambatra ireo zanantsika, dia mihoatra lavitra noho izany ny fikatsan'Andriamanitra ny mahasoa antsika. Adidin'Andriamanitra izaho sy ianao, adidiny isika, ka noho izany dia aoka isika hitoetra eo am-pelantanany. Indrindra aoka hanavao mandrakariva ny fanekena izay efa nataonao tamin'Andriamanitra. Aoka handroso hatrany ary ianao fa tsy hiverin-dalana. Hoy ny voalaza eto hoe: izany nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny, ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Eny, ity toerana ionenantsika ity dia Jehova no nanao azy. Koa raha nataony aza izao rehetra izao, maika mo fa ny tenako sy ny tenanao. Sitrapon'Andriamanitra izany, zava-dehibe loatra. Aty amin'ny filazantsara dia vakivava ny apôstôly Paoly amin'ny fanambarana amin'ny ao amin'ny Romanina 9 andiny fa 2:30 sy 2:30. Romanina 9 andiny fa 2:30 sy 2:30 manao hoe: inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka aminy, maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Endry ava-malala, teny fikasana, tsindrimandry avy amin'Andriamanitra izany fanambarana nataon'ny apôstôly Paoly izany. Ka hoy izy eto hoe: inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohatra antsika? Endry ava-malala, tsy misy mahatohatra antsika rehefa omban'Andriamanitra isika. Tery amin'ny Isaia 40 dia milaza Andriamanitra hoe: aza matahotra ianao fa momba anao aho. Eo amin'ny andininy 10. Zava-dehibe izany. Koa raha Andriamanitra momba antsika dia tsy hisy ahatohatra antsika. Efa niainanao angamba izany teny fikasana izany. Efa tsapanao angamba izany teny fikasana izany. Noho izany raha nombanao Andriamanitra dia matokia fa mbola ombanao koa izy amin'ny ho avy rehetra. Fa na ny zanany laza dia natolo ny hamonjy antsika. Tena tian'Andriamanitra ho vonjena hatramin'ny farany isika. Tiany homeny antsika ny zavatra rehetra, na ny zavatra ara-materialy, indrindra fa ny zavatra ara-panahy dia ny famonjena antsika. Ary izay famonjena antsika izay dia hitondra antsika amin'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay honenantsika mandritra ny mandrakizay, ka hiadana antsika eo amin'ny zava-boarin'Andriamanitra.
eo ampelatanan'Andriamanitra avokoa ny momba ahy rehetra. Tsy misy ahiko ny amin'izany satria Andriamanitra no momba ary zany koa no tiako mba hanananao tsirairay avy miainga avy amin'ireo tenin'Andriamanitra izay ndraisintsika ireo. Tsy tokony hamelan'ny tenany ho sahiran-kevitry ny ahiahy mikasika izay filàn'ny fiainana ny kristianina. Raha tia an'Andriamanitra sy mankatoa azy ny olona tsirairay avy, isika tsirairay avy, ary raha manao izay anjarany, manao izay anjara tokony ataontsika isika, amin'izay fotoana izay Andriamanitra no hahita izay ilaintsika. Na dia ny atsembohan'ny tavantsika aza no hinanana, dia tsy tokony hamela ny fitokinan'Andriamanitra velively mihitsy ianao, satria mifanaraka tsara amin'ny fitondrany izany fa izy no miahy izay ilainao isan'andro vaky. Miasa isika dia Andriamanitra miara-miasa amintsika, vonon'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'izany. Zava-dehibe izany. Ka dia mba ho ambinina sy ho tahiana ianao amin'izany asa ataonao izany, mazotoa ary ianao manatanteraka fa Andriamanitra efa vonona manatanteraka ny anjarany ihany koa. Satria dia matetika ange raha feno ahiahy isika dia manjary mirakitra fanomezan-tsiny ho an'ny saina izany, mirakitra adi-tsaina, mirakitra fisalasalana, mirakitra tsy finoana. Aza tonoana fa tsy misy olona mahay mampitombo ny halavany na dia irain-jehimonja aza no niezaka mety atao. Tsika tsy afaka mampitombo ny halavantsika mihitsy na dia rain-jehy aza. Fa miankina amin'Andriamanitra isika, misakafo isika, miasa isika, manao fanatanjahantena isika, fa Andriamanitra no manao ny fampitomboana. Ka tsy tokony izy koa ny fiahiahinany amin'ny ampitso sy ny tokony ilaina amin'izany. Zao ny afatra farany azo atao hoe ataovy fotsiny ny aditinao ary matokia an'Andriamanitra fa fantany tsara ny zavatra tena ilainao. Tsy misy miafina eo anatrihan'izany. Ataovy izay aditinao, matokia an'Andriamanitra fa fantany tsara ny zavatra tena ilainao. Eo ampelantanan'Andriamanitra avokoa ny momba ahy rehetra. Izany teny izany dia tokony tiako hipetraka ao aminao ihany koa, araka ny lohateny izay notiniantsika tamin'ity androany ity io. Andriamanitra ny hiditra an-tsehatra ka mba handrotsaka amin'ny fanahy masina ao am-ponao hitahiry an'ireo teny izay notiniantsika ireo. Hiaraka hivavaka ary isika manoloana an'ireo teny fikasana izay nomeny Tompo atsika ireo. Jehovah Tompo Andriamanitra, akory ny fifalinay raha nahare indray izany teninao izany, dia ireo teny feno toky, teny feno hery, teny feno fikasana izay manome toky sy manome antoka ho anay fa ianao no miahy ny fiainanay hatramin'ny zavatra bitika indrindra ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay, dia ianao avokoa no miahy izany, ianao avokoa no mikarakara an'izany, ianao avokoa no mahatomombana an'izany. Ka napetrakao eto amin'ity tany ity izay mba hivelona ka hitoky amin'ny fitantananao. Misaotra Jehovah Tompo fa eo ampelantananao tokoa ny momba anay rehetra isam-batan'olona. Ray malalo, tsy misy maharombaka izay eo ampelantananao. Misaotra anao zahay fa zanakao, nantsoinao no fidinao ary tsy mba narinao. Voninahitra ho anao rery ihany ny fiadanana kosa ataovy aminay vahoakanao. Mamelany elokay ianao ny amin'izay mety fanehasiavanay, ny any amin'ny mety ho fanahinay, ny amin'ny fahatokisanay ianao. Ay ianao kay no efa nitantana ny fiainanay hatr'izay. Ampio zay mba hitoky amin'izany teninao izany mandrakariva. Ka mamindrafo aminay ary hotsahy aminay mifanahy masina hitokisanay ianao mandrakariva. Ka isan'andro vaky dia mba ho azo antoka fa eo ampelantananao tokoa ny momba anay rehetra. Noho ny amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy
lay tompo sy mpamonjy anay no anonona sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Dia mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany indray izao dinidinika izao. Mirary ny fitahian'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Ny pastora Ratovoarisoa David Olivier no nitondra ny fampianarana tamin'ity anio ity. Veloma tompoko. Natotry ny radio Oasis ho anao teo mahatoky amin'ny fanekena fandaharana niarana tamin'ny départementan'ny fitantanam-piainana kristianina eto anivon'ny fédération fiangonana adventiste Madagasikara afovoany. Manomevony nahitrany Kristy motsy mety vera iny indrindrare miverenatsika indray.